dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao izay mampahafantarantsika ny lalamarina zorantsika amin'ny famonjena ka tsy hatonga antsika ho tafalatsaka ao anatin'ny fivavahana tsy izy ary izany rehetrarehetra izany dia mariky ny famondrampon'Andriamanitra lehibe satria samy tsy tian'Andriamanitra ho veryntsika fa mba handray ny famonjena milohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray tsy mitsahatra ny misaotra midera mankalaza ny anaranao izahay no ny famondram-ponao lehibe sy ny fitiavanao. Tsy tianao ny toeranay ao anatin'ny tsy fahalalana ka tonga anay ho ringana ary izany indrindra no mahatonga anao mitsoka anjomara amin'izao andro faran'izao manoloana ny loza maro isan-karazana izay efa mitranga. Nankatahanay aminao dia fanahinao masina ny taridalinay mandrakariva ary mba tsy hisy fatafitohina no fandrenesana ny teninao fa mba hatonga nisam-batan'olona andiny-tena ka handray fanapahan-kevitra tanteraka mankatao izay lazain'ny teninao na tsy mifanaraka amin'ny sitrapony manofo azy. Ataoko sy mino izay fa tsy hanenina amin'ny fanarahana ny lalanao dia mitezay teny iray araka amin'ny fombanao ray io ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy minona ny fahasoavana sy ny fitanana ny tompo amintsika mandrakariva miditra tao amin'ny Isaia 8:10 isika ary tsy afa-miala satria ity taona ity dia araka ny nambarantsika hoe vanim-potoana voatendron'Andriamanitra hitondrana fanazavana mahakasika ny didy faefatra izay mifandraika indrindra ny amin'ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao dia ny mahakasika ny sabata vanim-potoana hidinan'Andriamanitra, vanim-potoana hanavahan'Andriamanitra ny olona manao ny sitrapony sy ny olona mandahazy, vanim-potoana isian'ny fandringanana kanefa vanim-potoana ihany koa izay tara-pahazavana ho antsika isian'ny famonjena ary mbola mamerina ny fialan-tsiny mandrakariva manoloana ny fanazavana satria mety ho zava-baovao amin'ny sasany amintsika mandre ny afatr'Andriamanitra izay tokony hitondra fampahirezana ho antsika tsiraray avy kanefa famarinana tsy maintsy ambara satria tsy etraketraka akory na filambanina fa misintona ny saintsika kristianina mandinika ny baiboly mba hiverina marina hamantatra izay voasoratra ny tenin'Andriamanitra ka hiala amin'ny lasitra fototra diso rehetrarehetra fa hiverina ho amin'ny tena famarinana. Ny orina tamin'ny Isaia 8:10 ka hatramin'ny 7:20 ny teny fampahirezana izay nendintsika teto ary mitohy hatrany ny fanazavana satria ao anatin'ity Isaia 8:10 ity dia maromaro ny zavatra hazava amintsika raha nijeritsika ireo karazana baiboly izay ampiasantsika amin'ny baiboly protestant, amin'ny baiboly katolika, amin'ny baiboly diem, amin'ny baiboly Louis II sy ny baiboly maro isan-karazany dia foto-kevitra telo lehibe no sogadina tao anatin'izany satria miresaka ny atao hoe fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy, miresaka ny atao hoe fivadikanana marina sy ny fivadikanana tsy izy, miresaka fitandremana sabata marina sy ny fitandremana sabata tsy izy. Izany hoe ty Isaia 8:10 ity zany dia mahatratra ny antokony olona rehetrarehetra indrindra ny kristianina izay tsy mitovy hevitra mifandraisana ny tenin'Andriamanitra. Inona moa no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany? Satria matetika ny fomba hanazavantsika ny soratra masina dia araka ny faraisen-dahatritsika sy ny fotom-pisainantsika kanefa raha vo izay no hitondrantsika azy dia tsy maintsy mivoana any amin'ny tsy izy famarinan'ny tenin'Andriamanitra ary izay mahatonga ny faraisen-dahatra tsy mitovy ao anivon'ny kristianina
fa raha manaiky ny kristianina rehetra indrika eo anatin'ny soratra masina ka ny soratra masina ihany navela hanazava soratra masina tokana ny marina tsisy tokony ifandirana kanefa ny devoly fetsy miditra antsehatra izy to ohatra ny mampiseho fomba mpivavahana to ohatra ny marina zany ka matavalatsaka ny maro ary zay no mahatonga an'Andriamanitra maniraka ny mpanompo ny mandrakariva mba hitsoka ny anjo mara satria vanim-potoana farany zao raha ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo zao fisiany loza maro isan-karazany tsy ampozina de fa Andriamanitra mampiomana sady fa izy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra ataperan'ity zao tontolo zao ity ary eo anatrehan'izany tsy tian'Andriamanitra hoveriny zanak'olombelona rehetra zay no mahatonga azy mampilaza mialanenina ary tsisy olona intsony rehefa tonga ny farany afaka hiala olana hoe zay tsy nahalala fa Andriamanitra de manana ny fomba ny tsy takatry ny sainy mba handrenesan'ny olona rehetra ny marina ka miankina amin'ny fanapahan-kevitra tsika am'izao andro fahavelomantsika zao no mety ho famonjena atsika ary mety manjavozavo amintsika nefa fa ao anatin'io didy faefatra io ao anatin'ny sabata ao anatin'ny paska ao mihitsy no hipoirany lala marina araka ny tenin'ny Jehova nampitondraina ny Ezekela hoe ny antony hitandremana ny sabata tandremo ny sabata kosa mba ho famantarana ho amiko zao aminareo de fantatrareo fa za no Jehova Andriamanitra zany hoe ny fandraisantsika ny sabata ny fanekentsika ny sabata ny fitandremantsika sabata marina de lalana ahafantarantsika n'Andriamanitra marina ka ny orona amin'ny andiny fahatelo amby folo sy faefatra amby folo ny fanazavana raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao izy ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasin'i Jehova hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao amin'ny teniteny foana de ravoravo amin'i Jehova ianao ary asandratro amin'ny avona amin'ny tany ianao sy hofahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa niteny zany hoe toky omen'Andriamanitra ary tenin'Andriamanitra naloko ny vavany tsy miova kanefa tsy manery raha ny fomba fiteniny hoe raha miaro satria misy ny olona tsy aro ny tongony mihitsy misy ny olona nyzay tiany ihany no ataony misy ny olona tsy hanao ny sabata hoe fafinaretana na ny hanao no amasin'i Jehova hoe mendrika ho ajaina misy ny olona tsy hanome voninahitra ny sabata fantatry Jehova zany kanefa Jehova raha miteny an'izany tsy manameloka akory fa mialanenina mba tonga ny olona hiverina tanteraka aminy ary zay indrindra ny mahatonga ny hoe somary manahirakirana ny fitoriana ny tididy faefatra ty satria ndraindray mety atezitra olona ndraindray mety hanafitohana olona kanefa tsy zany hoe hojerena satria nitanjona kendrena de zao ny andraisan'ny olona ny famonjena ary zay indrindra ny alana tsiny tsy misy fanerena akory hoe tsy maintsy arahantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra zay entina fa ampahafantarina atsika fotsiny marina fa manaja ny safiditsika tsy raray avy ary Jehova fitiavana izy hatrany ampendohana mihitsy nanome safidy ny zanak'olombelona izy fa tsy nanery ny zanak'olombelona anaraka ny teniny fa nampahafantariny fotsiny zay mety ho vokany raha manaraka ny teniny fiainana raha tsy manaraka ny teniny fahafatesany ka raha izotra amin'ny lalam-piainana ny olona vokatry ny safidym-pony raha izotra amin'ny lalan'ny fahafatesana safidin'le olona de torak'izany keo raha entiny zao tsy manery atsika mihitsy ary tsy tokony ho tafitohantsika fa tsy misy tsara ohatrany hoe aleo miaino aloha aleo mahafantatra aloha aleo mandinika aloha zay vao mandray fanapahan-kevitra fa tsy orina amin'ny foto-kevitra mahazatra na ny lasitra fototra zay to marina hatramin'izay fa mampianatra atsika isam-batan'olona iondrika ao anatin'ny soratra masina ary zay indrindra ny mahatonga ny fialatsiny mialatsiny re tompoko raha ohatra mbola iresaka mahakasika ny sabata mandritra ny ty taona ity
satria tena enkina ny famonjenantsika zany rehetrarehetra zany tsy midika akory zany hoe rehefa miditra ianao mivavaka amin'ny andro sabotsy de mahazo famonjena fa netitsika teto tamin'ny fampahirezana farany fa misy koa moa mitandrina ny sabata tsy ankasitrahan'andriamanitra zay mivandravandra be ihany ko ao anatin'ity Isaia 7:15 ty fa le manaiky ny marina araka ny sitrapon'andriamanitra rehefa tafaverina ao am'le fankatoavana ny tenin'andriamanitra zay ny tediavin'andriamanitra satria ny sabata de vanim-potoana idinan'i Jehova ialan'andriamanitra aneniny ampitandreman'ny olona ary misy anjomaran-tsofina amin'ny alalan'ny iraka irahan'andriamanitra ary amin'ny alalan'ny loza maro isan-karazana zay nambaran'i Jesosy Kristy milohany ny ataperan'ity zao tontolo zao ty fambara daholo zany rehetrarehetra zany ary kofe isotoman'andriamanitra ny olona mba hiverina ho amin'ny fankatoavana azy ka raha mijeritsika mampatsiaro kely ny zavatra voalaza hatram'izay io sabata io efa nresahantsika de andro anankiray voatendrin'andriamanitra zay no ajainy no amasininy no tahiny hatrany amin'ny fiandohany ary zay sabata zay de andro anankiray zay nanoloran'andriamanitra ny zavatra rehetra ampy iadanan'ny olona hitsaran'ny olona andraisan'ny fahasoavana sy ny fitahina hamasininy hanamasinany olona ary zay ny tsy tokony hanaovana tsirampina azy zany hoe ny sain'andriamanitra rehetra mba entina mba ahasambatra ny zanak'olombelona ny sabata ny voatendry nanolorany an'izany mahampafantariny fa izy ny mpamorona amin'ny lafiny anankiray kanefa ao anatin'io andro fafito io koa de andro voatendrin'andriamanitra milazany ny lalam-pamonjena zay araky ny resahantsika teo hoe tahaka ny tetezana mampifandraindray ny zanak'olombelona zay tafasaraka amin'andriamanitra noho ny fahadalany noho ny otana de famerenana ao am'lao ny fifandraisana amin'andriamanitra ary hitatsika hatrany am-piandohany zany Isaia 7:15 zay fa natombokitsika tamin'ny farany izao ny andiny voalohany sy faharoa ny fivavahana marina sy ny fivavahana tsisy tsy iverenantsika ntsony fa misy fotokevy-dehibe telo zay azava amintsika rehefa voavakitsika sy voadinikitsika tsara ny fotokevitra ao anatin'ny Isaia 7:15 de mahakasika ny fivavahana ny fifadikana ny fitandremana ny sabata azava amintsika tsikelikely zany ary ho tsapatsika ny tombam-bidiny sy ny lanjany zany zavatra andrasan'andriamanitra ho tanterahan'ny olona ao anatin'ny sabata zany de ary amin'ny andiny voalohany sy faharoa izao ny fiantsona ozy nampana hiraka Isaia ny rahana mihitsy hoe ataovy mafy ny fiantsonao fa aza atao malemy de asandrato ny feonao tahaka ny anjomara ozy ka amparao amin'ny oloko ny fadisony amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany zay afatra napetraky Jehova tamin'ny Isaia zay mba ampitaina amin'ny olona zay de ohatra ny fanerena mihitsy hoe aza mangina ianao ambarao amin'ny olona ny fahotany ary zay le teny Jehova hoe manambara ny fahotany zay de tsy manamelaka akory izy fa matoly olona mitoetra ny fahotany matoly olona mitoetra ny fadisony de noho tsy fahalalana de ampafantaro azy na marina ary misy zavatra andrasana amin'ny olona zay nanankinan'andriamanitra hitsoka ny anjomara zany hoe anambarany marina hoe tena tsy maintsy manatanteraka an'izay izy satria rehefa tsy manambarany marina ihany ko izy de misy vokadratsiny hiatra aminy raha mijeritsika zao ny Ezekely 3:13 raha marina ngeny manoloana nytoejavatra misy am'izao vanim-potoana sy ny tsy vidivizakivitra eo amin'io andro ivavahan'io de aleo manginy lasa miteraka fanenjehana lasa miteraka fankalana kanefa no ny tenin'andriamanitra de tsy maintsy ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe mialatsiny re tompoko tsy maintsy ambary ty teny ty ary afatra avy amin'andriamanitra ty tsy etraketraka ty ary tsy misy fanamelohany ty tsy misy fanaratsiny ty fa fanambarana ny marina mba handraisatsika ny famonjena de any amin'ny Ezekely
telo amby telopolo, toko faharoa amby telopolo de Jehova. Ezekela toko fahatelo amby telopolo de Jehova mihitsy raha naniraka ny Ezekela, satria izy ko de anisan'ny mpaminany voafidin'Andriamanitra mba hitsoka ny Anjomara, ary na mipetraka eo amin'ny toeran'ny Isaia mpitoro filazantsara, na mipetraka eo amin'ny toeran'ny Ezekela, de ty afatra ty tsara ho fantatritsika, ary ngamba ho fantatritsika tsara mihitsy hoe tsy etraketraka angery olona, fa no nitahotra an'Andriamanitra ndrao de amelika io izy ny mpitoro filazantsara, amelika io izy ny mpitsoka Anjomara, amelika io izy ny olona zay nanankinany ny famarinany tenin'Andriamanitra kanefa tsy mety miteny. Ezekela toko fahatelo amby telopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina, fananterana ny nanendrenany Ezekela ho mpaminany, ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona mitenena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao aminy hoe raha mahatonga sabatra amin'ny tany anankiray aho, ary ny tompon-tany maka lehilahy anankiray ao aminy ka manendry azy ho mpitily, ary hitandrà lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny Anjomara ampitaitra ny olona izy nefa tsy mety taitra zay mandreny feon'ny Anjomara, de tonga ny sabatra ka mandringa anazy de ho eo andohany ihany ny rany, nandreny feon'ny Anjomara ihany izy nefa tsy nety taitra, ho ao aminy ihany ny rany, fa raha nety taitra izy a de ho navonjy ny ainy zany. Fa raha hitan'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra nefa tsy nitsoka ny Anjomara izy ka tsy nitairina ny olona, ary tonga ny sabatra ka mandringana ny olona ao aminy de maty ny elony ihany izy, nefa ny rano izy de adiniko amin'ny tanan'ilay mpitily. Mampatahotra angery olona ny afatra petrak'Andriamanitra mpitoro filazantsara, tahaka ny misy sabatra efa miandry rehefa tsy tena ianao de ho adiniko amin'ny tananao ny ranon'ireo olona tsy nahalala ireo, ary ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao tsy mampangina manoloana ny loza maro isan-karazany zay hitantsika tsy mitsaha mitombo, ary tao anatin'ny telo taona zay zavatra tena tsy nampozina mitranga nanerina an'izao tontolo zao. Fomba hoana no anginanao anatin'izany, avelavela olona andeha araka ny sitraponika ho ringany ho tonga amin'ny fahaverezana, sa anamboara ny famarinany tenin'Andriamanitra ialana any aminy mba handraisany famonjena. Fa nilazain'i Jehova hoe raha tonga le mpitily ka nitsoka ny Anjomara fa le olona ny tsy nety taitra de ho eo andohany ihany ny rany, ka raha tsy nety taitra le olona nandreny feon'ny Anjomara ozy dia horingana le olona, satria efa reny nefa tsy nety taitra zay mandreny feon'ny Anjomara ozy de tonga ny sabatra ka mandripaka azy ho eo andohany ihany ny rany. Fa raha ohatra kosa le mpitily tsy mety hitsoka ny Anjomara de tsy maintsy izy ko no lola arana amin'ny fahaverezana, ary de toraka zany no mahatonga ny fitoriana ny filazantsara ny afatra amin'ity taona 2024 ity mba horentsika, ary mino sy matoka fa tsy maintsy tafapaka manerana an'izao tontolo zao ny afatr'Andriamanitra, ary tsy herin'ny tena zany fa Andriamanitra mana ny fomba mahagaga araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy maintsy ho toriana amin'izao tontolo zao ty vilazantsara ny fanjakana ity, zay vao ho tonga ny farany, ka tsy elanen'Andriamanitra tsy misy fanamelohana ao anatin'izany fitsofana ny Anjomara zany mba hampitaitra ny olona, mba handrenesan'ny olona ny marina mba tsy hatonga azy ho ringana. Fa raha ohatra kosa mitsofina ny Anjomara ka tsy nety taitra le olona de safidipony zany, fa raha nety taitra kosa izy ka nahainino ny feon'ny Anjomara de ho voavonjy ny ainy, ary zany rehetrarehetra zany no hitarainantsika amin'Andriamanitra, zany no hitondrana ny fampahirezana tahaka zao mba tsy hatonga atsika hitomoem-pona mba hevitra ny fiainam-panahintsika, fa miankina amintsika sy ny fandrenesantsika ny marina no azo ampamonjena, fa tsy miankina amin'ny fiangonana, tsy miankina amin'ny mpitandrina, tsy miankina amin'ny fitoriana filazantsara, tsy miankina amin'ny fampanantenana pokaty zay tsy mirona araka ny soratra masina, fa miankina amin'ny fandraisantsika ny famarinany tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany nefa de mitohy ary tsy maintsy hazavaina
na inona na inona zavatra mitranga ny afatry ny tenin'andriamanitra mba hahatonga atsika hatakatra ny tomba midina zay zavatra tian'andriamanitra ampitain'izay izao ny fiantsonao zy amin'ny Isaia 7:dimapolo andiny voalohany ka aza tao malemy asandrato ny feonao tahaka ny anjomara ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany miresaka tsika ny amin'ny fivavahana zany hoe misy fahotana sy fahadisoana eo mifandraisana ny fivavahana tsy hoe rehefa mivavaka ianao de marina fa misy fivavahana ankasitrahan'andriamanitra tsy hoe rehefa mifady anina ianao satria hitatsika andreo FDP de marina fa misy fifadikana ankasitrahan'andriamanitra tsy hoe rehefa mitandrina ny sabata ianao de marina fa misy fitandremana ny sabata ankasitrahan'andriamanitra ary tsy maintsy ambara amin'ny olona zay le fahadisoana zay tsy fanamelohana akory fa mba hitan'ny olona ny lalaka-lehany mba ahafahan'le olona miala am'izay fahotana sy fahadisoana zay ka hiverina ho amin'ny marina ary mbola manome tombonandrom-pahaveloman'andriamanitra andraisantsika fanapahan-kevitra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ny andininy faharoa manahoana manomboka manambara Jehova zay fandraisantsika tamin'ny farany hoe manahoana ny toetra n'le fahotana sy le fahadisoana tam'izany vanim-potoana zany zay hitatsika taratra koa am'izao vanim-potoana zao nefa zao izy mbola tediaviny ihany isan'andro isan'andro zany hoe raha ny fijery an'le olona zany de to ohatra mitady an'andriamanitra ohatra mitady an'andriamanitra ary ny alalany lalako no sitrany raha ny fijery an'le olona zany le mpivavaka zany de ohatrany hoe mahalala ny lalana zay hitaritan'andriamanitra azy tahaka ny firenena efa nanao marina ozy ka tsy mahafony fitsipika andriamanina ny fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinany zany hoe raha ny fijery azy de ohatrany hoe tena sarotiny mihitsy ny am'le fitsipika napetraka andriamanitra sy ny fitsipiky ny fahamarinana ary anyariny ny avian'andriamanitra ary zay fiavian'andriamanitra zay nefa loza amina tambo tena loza amina tambo ary zay le fiavian'andriamanitra zay andrasan'ny kristianina na mitandrina ny sabata izy na tsy mitandrina ny sabata de maniry an'izay iaviny kristy zay maniry ny ataperan'ity zao tontolo zao ty kanefa Jesosy efa nanambara misy loza be deaibe melohany zany rehetrarehetra zany ary reny no anjomara tsofina miaraka amin'ny mpaminany zay irahan'i Jehova mba ilazany marina mba hatonga ny olona ndray fanapahan-kevitra hiverina tanteraka ho amin'andriamanitra kanefa maniry mihitsy zay fiaviany kristy zay loza amina tambon'ireo olona raha tonga zay vanim-potoana zay ao amin'ny Joela zao de zao no ilazany azy Joela toko faharoa filazana ny lozanjo sy ny fiantsona ny olona hibebaka tsy manameloka mihitsy Jehova Joela toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa ny vakitsika tsy ho feoziona ny anjomara ozy ary mentso mafy ao tendrombohitra masina mitovitovy am'le afatra nampitaina ny Isaia aoka angofotra ny mponina rehetra amin'ny tany tsisy akanavaka na mivavaka ianao na tsy mivavaka na mitandrina ny sabata ianao na tsy mitandrina ny sabata na ianao mieritreritra fa marina fa mitandrina ny sabata kanefa tsy nankasitrahan'andriamanitra de zao aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany angovotra ny amin'inona le andron'i Jehova fa manahoana io andron'i Jehova io fa avy ny andron'i Jehova ozy eny efa nitombotra zany de andro maizina sy manjombona andro mandrahona sy maizimpito toy ny fahazavan'ny maraina miely manerina ny tendrombohitra de firenena lehibe sy matanjaka ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay sady tsy hisy tahaka azy intsony ao ariny hatramin'ny taona ny taranaka faramandimby mahatonga atsika nyresaka hoe rehefa tena mini manampitsofina manoloana ny afatr'andriamanitra de ahita ny teo zavatra io hoe lasa andro maizina le izy andro manjombona tsy ho an'ny rehetra io a fa raha olona mizotra ny marina de tsy mitombony zay fa ho an'ny olona mini manda ny sitrapon'andriamanitra de io faniriny ny avian'andriamanitra io na ny fataperan'ity zao tontolo zao ty na ny aviany kristiany amin'ndraha ho any lanitra de ho andro maizina sy manjombona ho azy zany andro mandrahona sy maizimpito ary zany rehetrarehetra zany ozy a tampoka natongavany zany kanefa ny ilazany azy
de tsy izy tahaka azy hatr'zay hatray ary tsy izy tahaka azy intsony ao areny zany hoe indray mandeha fotsiny tsy misy akamerim-botsitra fa rehefa tsy nandray fanapahan-kevitra tamin'ny fandraisana ny sitrapon'andriamanitra sy ny fankatoavana ny lalana zay nysoritan'andriamanitra marina izy orana de ndray mandeha ihany tsy misy tsony azo atao tsy misy fanenenana tsony fa samy mandray ny vokany de atserovantsika ny tenin'i Jesosy any amin'ny Matthieu toko fa 4:20 ny andiny fa 1:20 hoe fa am'zany andro zany de isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy hatr'zay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsisy itsony ary hitranga arabaky teny io amin'ny fiaviany kristiany am'rao androlanitra loza amina tampo ka rano marina aleo tsy maniry ny fiavian'andriamanitra fa aveo mangataka ny famorampon'andriamanitra hoe mehoery mba fago mankatony teninao mba tsy ho lasa andro maizina ho ahy ny zavatra misy nefa raha ny Isaia fa 7:10 de reto olona reto tena fivavahana kivelambelany tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ary reto olona reto mifady satria ho hitatsika ihany moa ny toy fa fifadikanina tsy araka ny sitrapon'andriamanitra reto olona reto mitandrina ny sabata kanefa sabata tsy ankasitrahan'andriamanitra zany nasongadiny eto ka na tsy ankasitrahan'andriamanitra ary tsy manameloka andriamanitra fa ambarao am'le olona sao tsy fantany fa otange zany ambarao am'le olona sao tsy fantany fa fahadisoana nge zany satria mahatokotoko foana ny zanak'olombelona indrindra ny kristianina rehefa hoe mivavaka makany am-piangonana de manantena hovonjena rehefa hoe to ohatra ny tena milanja baiboly de manantena hovonjena kanefa tsy mandinika ny ao anatiny sy ny sitrapon'andriamanitra rehefa hoe tena miditra amin'ny fifadikanina de manantena hovovonjy kanefa tsy akasitrahan'andriamanitra rehefa mieritreritra le olona hoe tohatra mitandrina ny sabata de manantena hovonjena kanefa le zavatra tanterahany tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa fahotana sy fahadisoana de mampatsiaro koa ny tenin'i Jesosy Kristy ary zay no hamarana antsika azy mba hoentsika mieritreritra ny Matthieu toko fa 7 ny 1:20 hoe ndrao de vavaka feno fiatsaram-belatsia vavaka tsy araka ny sitrapon'andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe ty fireneny ty izy manaja amorony a kanefa ny fony kosa lavitra ka foana ny vavahandreo olona reo amiko de aty amin'ny Matthieu toko fa 7 mampieritreritra io zavatra hitranga am'izay vanim-potoana zay faminaniana nambaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny olona mivavabava-pona ny amin'ny olona manao vavaka ivelany ny amin'ny olona to fenitra tsarambelatsy raha ny fijery azy ivelany tohatra mivavaka kanefa Andriamanitra tsy azo anafenana na inona na inona fa mila fitandremana eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 de zao nambaran'i Jesosy Matthieu toko fa 7 tsy za rehetra manao amiko hoe tombokotompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra ozy fa zay manao ny sitrapony raika zay any an-danitra betsaka anke ny olona miantso an'Andriamanitra fa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra inona ny sitrapon'Andriamanitra ny ankatoavan'ny olona ny teniny ny lalàny ny didiny ny fitsipiny ary eo am' Jesosy no afahantsika manatanteraka an'izany ary manambara rehefa jerevana ny tenin'i Jesosy Kristy de ohatra ny manamafy ny afatra zay nampitondrana ny Isaia reto olona reto ange raha ny fijery azy to ohatra ny manaja ny fitsipika ohatra ny manaja ny fitsipika ny fahamarinany ohatra ny miandry ny fiavian'Andriamanitra ohatra ny mitady an'Andriamanitra isan'andro isan'andro de io no mahatonga an' Jesosy hoe tsy le fihetsika ivelany tsy zay rehetra manao amiko tombokotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ozy fa zay manao ny sitrapony raika izay ny an-danitra ary tsara ny afantarantsika an'izay hoe inona ny sitrapony ray de ny ankatoavantsika ny didiny sy ny lalàny sy ny fitsipiny tsisy azonao anombinana ahorinao amin'ny fodi-kevitra iorenany akamaroan'ny fiangonana zay hamarininy zay tsy marina ratsoratra masina ny 1:20 inona ny zavatra hitranga amin'ny vanim-potoana am'izay vanim-potoana zay maro nanao amiko am'izany andro zany hoe tombokotompoko tsy efa naminany tamin'ny anarinao va izahay ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anarinao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anarinao va izahay ary de ambarako aminy maromarina koa hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'zay hatr'zay mialamika ianareo mpanao meloka
mahavariana ange zany tsy azo anao fiainan'andriamanitra tsy azo hoe tsarambila tsy izy hoe anka de tena anatanteraka asy ianao satria reto olona reto de niantso an'andriamanitra reto nivavaka tamin'andriamanitra reto namoaka demonita amin'ny anaran'ny jesosy reto na nanao asa lehibe tamin'ny anaran'i jesosy reto na minany tamin'ny anaran'i jesosy reto sa tsy nankato tsy nanao sitrapony ray ka rehefa tonga zay vanimpotoan'izay manantena azo famonjena ny zavatra mbaran'i jesosy am'izay vanimpotoan'izay hoe mialanoko ianareo mpanao meloka tsy fantatra akory ianareo hatrizay de miveryntsika eritrereto reo olona fa vanimpotoana tokony andinihatena zao ary raha mbola rehatsika zany de eritrereto fa tena mbola tianao andriamanitra tena te hisintona anao ao anatin'ny aiziny tsy fahalalana ary tsy manameloka anao zany izy tian'andriamanitra ianao anandrana ny zavatsoa zay ahorony ao anatin'ny sabata satria io no fotoana nitsarin'andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra vitany ny zavatra rehetra azony ny zanak'olombelona ananana fiadanana tsisy azo nampiana tsisy azo analana zany hoe ao anatin'ny sabata tena misy fahasoavana misy fitahina fa inona ny olana amin'ny olona tsy mahay manatsotra ny tanana izy andray ny zavatra natolotr'andriamanitra tsy hoe reo ny zavatra rehetra ahasambatra anareo fa mila kosa fandraisana fanapa-kevitra amin'ny tsiraray avy vonona ave ianao andray ary ahoana ny fomba fisehoan'izay fahavononana ny andray ny zavatra natolotr'andriamanitra amin'ny andro sabatsay ny fanekena ny teniny fakatoavana ny didiny sy lalàny am'izay vanimpotoan'izay de ho hitatsika fa tsisy tsara ohatrany mamankatohan'andriamanitra de jerevo tsara ezekela toko 7:telopolo iverenatsika vakina amaranana azy mba hoe tsika mandiny tena satria ny fandinihatena konge re olona fampahirezany mba hatsapahatsika hoe hoay kay zany nyzotra tamin'ny lalandisiko hoay kay tena anjomara tsofin'andriamanitra zany fa zany tsy nety taitra kanefa mbola tsy tonga amiko nyfandringanana de zao mbola manana fotoana ibebahana manana fotoana iverena ao amin'andriamanitra manana fotoana hanaiky ny famarinany tenin'andriamanitra de le afatra ray goavana zay sady milaza an'andriamanitra mampamorona azy sy andriamanitra mpamonjy azy mba tsy hatonga fandringanana ao atsika ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona mitenena amin'ny zanaky ny firenenao ka lazao amin'ny hoe raha mahatonga sabatra ny tany anankiray aho ary mitompo tany maka lehilahy anankiray ao aminy ka manendry azy hopitily ary hitandraha lehilahy fa indro avy ny sabatra ka mitsoka ny anjomara ampitaitra ny olona izy nefa tsy nety taitra zay mandreny feo amin'ny anjomara de tonga ny sabatra ka mandripaka azy hoe ao andohany ihany ny rany mandreny feon'ny anjomara ihany izy nefa tsy nety taitra ho ao aminy ihany ny rany fa raha nety taitra izy de nahavonjy ny ainy tsy afabela zany milaza ny vokany fa raha hita n'ilay mpitily kosa fa indro avy ny sabatra nefa tsy nitsoka ny anjomara izy ka tsy nety tsy mitairina ny olona ary tonga ny sabatra ka mandringana olona ao aminy de maty ny elony ihany izy nefa ny rany de adiniko eo amin'ny tanan'ilay mpitily ho an'ny sarababen'ny olona tsy mitsahatra eo anjomara tsofin'andriamanitra eo manaitra amin'ny alalan'ny karazana zavatra mitranga ny loza maro isan-karazany am'izao vanimpotoana zao zay manambara fa mitombotra ny fiavian'i Jesosy kanefa maniraka ny mpanompony keo izy zay ohatra ny voatery tsy maintsy hitsoka ny anjomara mba hampitaitra ny olona mba tsy tonga fandringanana ao azy fa amin'ny lafiny anankiray keo de mitodika ho amin'ny mpitolo filazantsara mitsoka ny anjomara tena izy ve mba hatonga ny olona hiverina ho amin'ny marina ankatony tenin'andriamanitra sa anjomara tsy izy nitsofo ny mpitolo filazantsara ka manampitrotraka ny loza zay hiatra amin'ny olona de anjarantsika rere olona mandiny tena onatrehan'izany fitiavana ny anton'izany rehetrarehetra zany mety hitenitsika hoe inona momba fitiavana asehoko anatin'ny fitorenany filazantsara fa esoroko ny tenako fa te hisitona saitsika tianao andriamanitra te hamonjy anao andriamanitra manorotra lalam-pamonjenao anao andriamanitra de ny mbola misy fotoana rere olonay
ankatoavy ny tenin'andriamanitra fa tsy hanenena anao fa hita fiadanam-po ianao arotsapanao zany hoe hay tena mbola hafa miaraka amin'andriamanitra zany. voninahitra hoan'andriamanitra rery any ivavatsika misaotra anao jehovandriamanitra ray no ny teninao zay mampandiny tena anay fampahirezana lehibe ho anay satria mitoetra atao anatin'ny fahotana sy ny fahatosoana tokoa zay ary raha tsy ianao no manambarany marina de efa misy lavaka mangitsokitsoka miandry anay tsiraray avy kanefa mbola tsy avelanao tafalatsako anatin'izany lavaka zany zay fa mbola mampitaitra ny olona amin'ny alalan'ny anjomara zay tsofina ny fitorianany marina amin'ny alalan'ny loza maro isan-karazany ianao de misaotra anao tompo ny am'izany rehetrarehetra zany satria kofe isaretanao anay mba hiverina tanteraka ao aminao angatahanay aminao de nyfanay no masina no hanymehery anay tompo andraisanay fanapahan-kevitra nkato teninao na de zavatra tsy mahazatra anay hatramin'izay ary mba tsy tonga anay hanao tsinotsinony na hanitsakitsaka ny sabatanao araka ny teninao zay nambaranao raha miaro ny tongotrao amin'ny sabaty ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ary manao sabata hoe fafinaretana no masiany jehova hoe miendrika ho an-tsaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana de ravoravo amin'ny jehova ianao ary asandratro amina vaona amin'ny tany ianao sy fohanako amin'ny lovan'ny jakoba rainao fa mivavan'ny jehova efa ny teny misaotra satria toky omeanao anay zany rehetrarehetra zany mba azaonay antoka ny famonjena amin'ny alalan'i jesosy kristy de misaotra indrindra hoe amin'ny anaranao jesosy amen. Anavelona antsika amin'ny anaran'i jesosy manonona fahasoavana sy mifedanany tompo amintsika mandrakariva.